Behibesi avuindrindrareny tompo raitsy tony antsoatsika ho mpanompo andesika netsy tena akato salazany mba ho velona toko ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana. Fitiavany antsika tsisy fetra nentiny Jesosy ny eloka rehetra miantso atsika bebaka ny tompo iza aza mana mafy atoka iana ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana. Azo antoka tokony fanekeny fa ho velona zay mankatony teny mandeana matahora ny tompo ny fanahy mitarika ny mpanompo ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra resy Zanaka ary Fanahy Masina izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanahy masina anay. Mivory eto amin'ity tranonao ity zahay mba hihaino izay lazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafo ny fanahinao masina ny fonay, mba hiasany tenao amponay ahatonga anay bebaka ny nota nataonay, ka mba inoanay ny Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay tsara isanandro sanandro amin'ny fitondrantena masina. Ho henoinao anie zany Andriamanitra sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Zanananguna anayo vato velona azony tsy andahoana ny vato voarafitra fa maro no mandrodina andevona Jesosy fei zoro
fei mora sadito tongano mafizay mba tsy rodana indra fa ino ny mpisopatra mandirotra rehefa to fampiraisana tario mba ikambana ny vato voapakare ho tonga trano lehibe tsy zaka ny mpandevona harodana ny kristiana marobe mba ampiraiso tsara re le ray mpitondra ho velona finoana ka mba hiarakana miasana. Rehefa fiangonana malala izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrampo koa ramaiky ny fahotantsika isika. Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia konetry tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo, masiny noka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Naondova ota seriko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoelona mandrakizay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famindrampo izay nanolotra ny zanako lahy tokony ho faty isolanay mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotany rehetra ary ampitombo amin'ny alalan'ny fananao masina ny fahalalànay marinanao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny tenina mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ry Andriamanitra tompo ray ao andanitra o mamindrafo amina ry Jesosy tompo mpamonjy izao tontolo izao mamindrafo amina ry fanahy masina tompo nay mpampiononao mamindrafo amina. Misaotra ndray izay nampamendrika atsika hanana anjara milovan'ny olona masina eo mazava sady naafaka atsika tamin'ny fahefanomaizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay ananatsika fanafotana dia ny famelana ny elontsika. Amen. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany ho aminareo any eny tompo ary ho amin'ny fanahina
aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tsy toa sady mandrakizay eo efa nanambara taminay ny famelan-keloka sy ny fahamarinana ary ny fiainana mandrakizay ianao tamin'ny alalany zanako malalanao, koa dia mangataka aminao zay ampirisio amin'ny fananao masina ny fonay, hitadiavanay amin'ny fivavahana isan'andro ny fiarovana amin'ny fakapana rehetra, ary mba azonay ny zavatra izay angatahnay amin'ny finoana sy ny fahatokinany teny nomenao, ary amin'ny farany dia ho sambatra mandrakizay amin'ny alalany zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Akorentsika riavana ny ten'Andriamanitra voalahatra amin'izao Alahady fa 1:20 manaraka ny Trinite zao dia izay ho hitantsika ao amin'ny bokyny Salamo fa 4:30 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10 ary zany dia hotohizanao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko voalohany ny andininy 4:20 ary hatramin'ny toko 2 ny andininy 3 toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andramika izao fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialaka aminy matahorany Jehova ianareo olony masina, fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy, na dia liona tanora azy, tsy ampy haniny ka noana, fa izay mitady an Jehova kosa dia tsy ho olon-java-tsoa akory. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiainahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo, hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olo-masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny herin'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo, izay fanantenana ny voninahitra. Izy notorianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra, ary ny hatanteraka izany no ikelezako aina koa sy iezahako fantatra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Fa tiako ho fantatrareo ny hamafy ny fiezahako ho anareo sy izay any Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny hareny fahatokena be avy amin'ny fahazavan-tsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Amen. Nisetu ajano nirimala yelu kaja misinsu nihiza yamuifu fainduni pamunzi diawanilana katungambamunzi situndrana Jesus inonituri niteni suare nirera pusiuri
antony mbande mino afany ota dia voavelany sakaizany panota no anarany miposaka ny taona ankasitrahana ka be ny voataona mpitondra every mahantra izay anjarana Jesosy be iantra no mpamonjina. Aokorentsika indray ry havana zao ny filazantsara masina araka ny jaona toko faefatra ny andininy fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Toy izao ny faky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary tonga tany Kana any Galili indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampidiny ny rano divay. Anisy tandapa anankiray izay nanana zanak'alahy narary tany Kapernaoma. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galili avy tany Jodia, dia nakany aminy izy, ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety ino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko, midina re dia ny mbola tsy maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino teny izay nolazainy Jesosy taminy, ka dia lasa nody. Ary no nidiny izy dia nitsena azy ny mpanompony, ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany, dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito no nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Amen. Isarana ny eny Tompo no ny filazantsara. Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny finoana ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, araky ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray sy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka kavanan'Andriamanitra ray sy toa, avy any no hiviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fombonan'ny olona masina, ny famelan-kely, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Retompo ny tany maina no itoerako, midina ry andonaina ho ao anatiko, tsy aloka malaky lasa no angatahiko, fa ery monina iasa sy anavao ny fo, ny afona wampandeseo ny afono foko, ny sitraka hoane rekeko ho tena sitrako.
tena zavatra ilaiko ny oavazina miaina asolo ny aiko ovelokoana. Endre ny fifalianay Andriamanitra fa tsy mahafoy anay ho very ianao ka miasa mafy amin'izao andro ny filazantsara zao dia ny andro ny fiasana fananao masina ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny teny dia ny teny manavao anay amin'izao fiainanay amin'ny tany maina izao arak'izay hira nampirahanao anay dia taio zay mba handray ny fanavaozana ataonao aminay fanamasonao amin'ny alalan'ny fianona ary amin'ny alalan'ny faharesen'ny fonay lahatra manoloana ny afatrao ny anaranao Jesosy no angatana izany, amen. Tenin'Andriamanitra zay omeny antsika androany ry havana amin'izao alahady fa 1:20 manaraka ny Trinite zao dia izay ao amin'ny lioka 9:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakoma aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko ka tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra azy aho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fa ndao ho avy mandrakariva izy ka hampahasosotra ahy. Ary hoy ny tompo eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-bofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy. Ray maso ny manimasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana, amen. Ny fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Tamin'ny heriny sika ry havana dia tezay ny tenin'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina mba hanaiky ilay fitafiana na hanaiky hitafy ny lamban'ny fiantsona fa izay manaiky ny hitafy ny lamban'ny fiantsona mandritry ny fiainany hoentiny miady amin'izao fiainana izao, miady amin'ny fiemorana, miady amin'ny fanaovana tsinontsinoana an'Andriamanitra izay niantso, miantso ny olona ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra eto an-tany ary ho any amin'ny fanjakam-boninahitra any an-danitra dia izay ihany no omen'Andriamanitra ilay fitafiam-boninahitra ny ilay akanjo ny fampakaram-bady ratra izay. Noho izany ry havana dia tsy mora amintsika ny hanaiky an'izany planin'Andriamanitra izany fa maro ireo fakapanahy na dia efa nanaiky hitafy izany lamban'ny fahamarinana teo amin'ny batisa izany asika dia io ilay lamban'ny fiantsona dia maro ny fakapanahy mitaona antsika mieritreritsika hanala izany fitafiana izany fa te handeha eto amin'ity zao tontolo zao ty mitafy ny lambany zao tontolo zao dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teny izao indrindra ny hira teo fa manampy antsika Andriamanitra ny fanomezany antsika ny fanahy masina mba handresentsika amin'izany ady mpanahy zany mba hiazona antsika tsara zay efa nomen'Andriamanitra antsika teo amin'ny batisa ary mba hangatahantsika tokoa ny firaisan'ainaniny fa izay miaraka amin'Andriamanitra maharesy zao tontolo zao ho ny tenin' Jesosy ka ny fandresena zao tontolo zao dia amin'ny lalan'ny firaisana aminy dia tsy no zany fa amin'ny lalan'ny fivavahana marina avy amin'ny fo sy isan'andro ka na dia maro sady mahery ary ny fakapanahy dia mivavaka no miaraka amin'ilay Andriamanitra zay ilazany vavaka teo amin'ny alitara azy teo dia tsy toa sy mandrakizay izy tsy piantsara azy fa tsy toa izy zany hoe
maharo anao, maharo antsika amin'ny fanafiany mpakafanahy de ny devoly, de ny devoly zay tianaisotra atsika eo amin'Andriamanitra mba ho zanaky ny devoly indray isika. Tsy toa izy, tsy voatoan'ny devoly ny fiarovany antsika, fa mandrak'izay koa izy tsy hoe miaro atsika amin'ny devoly ihany izy, fa izy koa no elofantsika, ary izy elofantsika no manana fiainana mandrak'izay. Inona ny fiainana mandrak'izay? Fa lasa zanak'Andriamanitra, ary avelan'Andriamanitra hisitraka an'izany mahazanak'Andriamanitra tompon'ny fiainana zany, izay arovan'Andriamanitra azy isika. Zany hoe miasa ny fanahy masina tsy hoe mitarika atsika fotsiny, raha azotsika an-tsaina tsara zany hoe mitarika de sotomina tarihana andeha amin'ny lalan'ny fahamasinany, de tahaka ny hoe tsy manana hery andeha amin'ny lalan'ny fahamasinana fotsiny ihany isika, fa tsy zany ihany no asan'ny fanahy masina, fa ny asan'ny fanahy masina de mitoetra te onina ao amin'ny feon'fieritreretantsika, ka amin'ny feon'fieritreretantsika zay ingan'ny adi-panahy no anomeza ny fanahy masina atsika ny hery anoeratsika ny fitaomana atsika emotra, ary hery koa andehanatsika androso amin'izany lalan'ny fahamasinana zany rehefa tarihiny zany fanahy masina zany isika. Zany no marina, ka izao no ataony amintsika, nataon'ny fanahy masina amintsika dia efa nomen'Andriamanitra ny fanambarantsika, fa efa voavela ny elotsika manam-pihavanana amin'Andriamanitra tsika, ary zay natao hoe fiadanany. Ka na da mahery ary ny devoly zay mitona atsika hanoto dia mafy io fanomezan'Andriamanitra atsika io, fa isika dia toa malemy tokoa, kanefa tsy nomena fanahy osy isika ry havana, fa tao amin'ny fanahy masina mba hiorina tsara amin'ny finoana, de ny finoana ny famelan-keloka zay efa noraisitsika araky ny tenin'ny Petera voalohany 5:5, indrindra ny Timoty 2 1:7. Tsy famelan-keloka ihany, fa nambaran'Andriamanitra amin'ny fitsarana any an-danitra fa marina isika, de asan'ny fanahy masina koa mampahery atsika, fa azo antoka ny fanamarinan'Andriamanitra atsika, satria nino izay fanavotan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana isika, ary farany tsy hoe marina ara-pitsarana fotsiny isika, fa tena misitraka n'izany fiainana mandrak'izay efa noazavaina teo zany. De hoy isika mandrehan'izany, mbola mitafy nofo, mbola mandeha eto an-tany de tsy maintsy leno, zay ny fandemena omeny zao tontolo zao antsika, de malemy tsika, ka raha mbola eto amin'ity tany ity tsy maintsy hanota, zay no toe-potsika. Kanefa fanahy masina mandresy lahatra atsika amin'ity teny izay efa novakina teo, indrindra zay toriana zao, mba hangataka amin'Andriamanitra ny vahaolana manoloana zany fahamasinana fahalementsika zany. Inona nataon'Andriamanitra mamaly atsika, mamaly ny vavaka ataotsika? Ny ataony de mampirisika atsika ny fanahy masina zay nomeny antsika. Inona no ampirisia amin'ny fanahy masina antsika ry havana? Mba andresentsika n'izany fahalementsika zany, ary ny fanararotany devoly an'izany fahalementsika zany. Ny ataon'ny fanahy masina atsika de ny tenenany taomany antsika hoe aoka hivavaka marina ary isan'andro tsy mitsahatra, fa zany fivavahana marina isan'andro tsy mitsahatra zany no fiarovan'Andriamanitra anao amin'ny fakapanahy rehetra. Zany hoe ny kely vavaka na ny tsy mivavaka de tsy maintsy ho lavo ny devoly amin'ny fakapanahy zay ataony, fa zay tena mifikitra amin'Andriamanitra de Andriamanitra miaro azy. Ary ny faharoa zay ampirisia amin'ny fanahy masina antsika koa de ny azotsika antoka fa izay zavatra angatantsika amin'ity fiainany ity de ho azotsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe manome antoka ny fanahy masina, zany hoe ianao de omeny fahatokina an'Andriamanitra zay miainy ny vavaka ao, ary izy amaly araka ny sitrapony. Fa ny tanjona farany zay tao amin'ny fanahy masina atsika de ny azotsika antoka lay fahasambarana mandrak'izay. Ndao ary
enontsika zay falazavany fanahy masina satria io vavaka io no resaka androany amin'ny vavaka zay ampanaovy fanahy masina atsika ino ary no tokony angatahtsika dia novetesina teo ny tokony angatahtsika dia ny fiarovan'Andriamanitra atsika amin'ny fakapanahy lefa ny devoly atao isan'andro zany ahoana ny fomba hiarovan'Andriamanitra atsika amin'izany dia zao ny amelanao ny fanahy masina hameno ny feon'ny fieritseretatsika ny fotsika lalina zany no ataon'Andriamanitra manome ny fanahy masina mba hameno fa ianao kosa mamela ny fanahy masina hameno mba izy ny tompon'ny toerana rehetra fisainana rehetra fahendrena rehetra zay nylazaina tao amin'ny epistily ny vakina zay nisorata amin'ny Paoly amin'ny Kolosianina ampo atsika ny fahendrena zay hoentin'ny fanahy masina fa tsy misy fahendrena mahavonjina kely akory azy amin'ny fahendrena omeny zao tontolo zao dia andray ohatra Davida dia nanana fahendrena rehefa nenjehany Saoly izy fa nendrenany menany Davida dia ity rehefa nenjehany Saoly izy nandeha niafina tany amin'ny Filistina ilay firenena fahavalon'ny Israely izy ary nanao fanarahana tamin'ilay mpanjaka ny Filistina antsoina hoe Akisy zany mba fahendreny Davida tantarainy Samuela voalohany 7:20 zao anefa rehefa nandeha ny fotoana dia noroahany ty mpanjaka Akisy ty izy fa tsy navelany aharitra tao aminy zany no ilazana fa izay mitoky amin'ny olombelona ho fiarovana azy dia voaozina tena hitany Davida ny faratsiny zany ary le silahatra izy fa ao amin'Andriamanitra ihany ny tena fialofana mety mendrika ka zany nantony nanaovany n'ilay salamo no vakina teo mitao manentsika koa araky ny voalazany amin'ny salamo io dia zao ny fotokeviny Andriamanitra dia fialofana tsara ho an'izay mino azy ary zany koa ny tao amin'ny Petera ny kristianina ny vatana ny epistiliny ao amin'ny Petera 1:2-5 hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha tahiny manandrana ianareo fa tsara ny tompo Petera dia lehilahy resan'ny fakapanahy ary naseho ny filazany tsara zany resy ny fakapanahy rehefa netiny tsaraina tao amin'ny lapam-panjakana Romanina izy resy ny fakapanahy na dia voanahalala nomena ny fanambarana ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy resy ny fakapanahy izy fa nandresy ny fakapanahy amin'izay izy rehefa nanaiky ho fenon'ny fanahy masina ny fony ka izay efa nanandrana no mitaona koa izay tsy nanandrana dia mitaona antsika Petera mba hanandrana fa raha manandrana ianao dia azo antoka fa tsara ny tompo hitako amin'ny fiara matetika ny filazana hoe tsara ny tompo dia ny soratra amin'ny fiara sprinter dia tahaka miteny amin'ny mpamaky teny hoe tsara ny tompo fa nanome any ty fiara ty fitiavaka arena ihany zany ry havany ny mahatsara ny tompo dia miaro anao tsy ho lavo ny fakapanahy ary zany no tokony soratanao ao amin'ny fiainanao noho zany inona no angatahantsika ny alalantsika ny fahatsaran'ny tompo faharoa jereo tsara nataonyity vehivavy mpitondra tena zay nisedra olana manana ady aman'olona izy matanjaka le olona fa ny olany faharoa lay mpitsara dia tsy matahotra an'Andriamanitra no tsy mena maso olona mafy nanjo azy fa izao no nataon'ilay ramatoa niaritra izy nanelingelona an'ity mpitsara ty niaritra nangataka izy fa zany n'olany ilay olany roa ilay miady aminy sy ity mpitsara ty dia hoy isika inona n'olantsika mifangatahantsika amin'Andriamanitra dia hiteniko ve anao fa mpitsara tsy marina Andriamanitra tsia
de teny tokoa ve anao fa lay olo mananahady aminao de tena mahery tokoa, tena mahery izy noho n'lay olona nananahady tamin'ilay mpitondra teny. Fa izao ny olana de enao mihitsy ho Jesosy, inona ny olanao. De milaza an'izany no filazany tsara toko faefatra andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo teo. Ianao no olana, inona ny olana amin'ity tandapy ity? Efa nahita n Jesosy nampitombo rehefa nanovany rano odivay ka nalalan'ny mpianatra sy ny olona teo fa zanak'Andriamanitra izy. Fa amin'ity tandapa zay mitaraina fa marary ny tazo efofatiny zanany de ny olana de mila famantarana foana ny olona voino. Io no olantsika koa tsy te ino an Jesosy raha tsy mahita famantarana ty am-piangonana, mahita famantarana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Olana zany de nasainy Jesosy no sedrainy ity tandapy ity, zany olana zany. Zao ny fomba nanaovan'i Jesosy azy: andeha mody velona ny zanakao. Tsy hitan'izay zavatra mitranga any fa ny tenin Jesosy hoe velona ny zanakao, andeha, andeha. Io mandeha io ny famahana olana. Ny atao hoe mandeha de minoana de mbola tsy hitanao aza, zany fahasitranany zany. Zany le tiany Jesosy hoe sambatra kosa zay tsy mahita nefa ny tsy mahita eto de tsy hitan'ity tandapy ity kory zay fanasitranany tompo azy lavitra. Ty le atao hoe teleterapia an Jesosy, manasitrana lavitra izy fa asaina mino. Ka rehefa nasaina mino ity tandapy ity de nanaiky nino de nandeha, fa tsy sanatry tsy nino ka hiteny hoe zavatra hitako aby anie Jesosy ny fahavelomany zanako, ahoanahoana no asainao mandeha. Zany famalitsika zany dia tsy mety, tsy mampitombo. Lay finoana kely zay efa nananantsika nanatona nyty tandapy ty an Jesosy ary ny fampitombony Jesosy azy de ny fanekeny ny teny hoe mandehana. Zany no fanasitranany Jesosy antsika am'izao anio zao. Ka ny finoana de ny fanekena izay ataon'i Jesosy amintsika, manaiky azy, fanekena ny fanahy masina hanorina finoana ao am-ponao. Fa ho ny teny nataon'i Davida: aza nariaiala eo anatrehanao ary aza manaisotra amin'ny fanahinao masina amiko. Salamo 119:1. De amitaraina koa lay olona anankiray amin'ny Salamo 3:7 sy 9:20, zay nahita ny ratsy ambinina fa izy kosa mijaly. Dia ny fetenin'ny farany de nanaiky ny feo amin'ny fanahy masina nanavao azy mba hibanjina n'Andriamanitra ary anaiky fa zay eo akaikin'Andriamanitra zany tsara aminy fa tsy ny ambinina amin'ny zavatra materialy ny ty tany ity. Noho zany ry havany de amin'ny finoananao angatahana amin'Andriamanitra ray ary amin'ny alalan'i Jesosy koa de ilay mpanalala no azotsika mangataka amin'Andriamanitra ray. De ilay Jesosy mpambelona ny finoanao na mpampitombo ny finoanao, indrindra amin'ny alalan'ny fanahy masina zay mibitsika aminao ary mamorona ny finoana aminao. Averina tsindrina ary fa raha manana ny fanahy masina isika fa tsy mandroaka azy, fa misy tena mandroaka amin'ny fanahy masina. Ahoana ny fandroahan'ny olona amin'ny fanahy masina? Amin'ny vavaka ataony mananto ny fanao ny fanandrona sy ny sikidiny ny fanatonany an'Andriamanitra, ka miteny hoe mety ho eny, mety ho tsia. Zany hoe mampitoetra ny fisalasalana ao amin'ny feon'ny fieritreretiny, tsia lavina tanteraka zany fa zay ekena tokoa. De lay fanekena ny tenin'ny mpanao salamo hoe andramo ka izao fa tsara Jehova, sambatra zay olona mialoko aminy. Aoka ho azotsika antoko zany, manapa-hevitra hiala amin'ny fisalasalana. Fa rehefa manaiky sika de anaja tokoa sy atahotra an Jehova,
fa zay matahotra ny Jehova ho ny ty salamo ty de tsy oro ny zava-tsoa fa na de nyleona tanora aza de ho tsy ampianina kanona miteny aminao zany teny zany zany no irenan'ny fanantenam-pamonjenitsika fa ny farany tsy ny zava-tsoa ny tany ihany fa ny zava-tsoa homenana n'Andriamanitra atsika eto an-tany de ny fiainana mandrakizay arak'izay lazainy Jesosy eo amin'ny Jaona toko 9 ny 7:7 amin'ny anarany no ilamakiny zany hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay ny finoana avy amin'ny fanahy masina ekeo ny fanahy masina hameno ny finoanao satria olony Jesosy ianao ka tsy taredretra izy tsy hanomeny olony zay angatahany va ity Andriamanitsika ity hanome izy fa ny olana mo ahita finoana ety ambonin'ny tany ry ava malala afapo ary lay mpitondra tena satria nekeny lay mpitsara tsy marina noho ny fanelingelenany ny vavaka na ny fangatahany fa ianao kosa jereo tsara ny raitsika rainao fa ny an'ilay mpitondra tena ilay mpitsara tsy mba avany akory ilay mpitondra tena tsy nanany olona hiady ho azy ny teo tanàna tsisy niady ho azy ianao kosa manana ny fanahy masina zay mitaraina ho anao amin'ny fitarainana tsy azo tononona Romanina toko 9 ny 9:20 misy fetra ny tenin'olombelona na anana mpiady ho anao ianao any amin'ny fitsarany tany misy fetra izany fa Jehova kosa dia mahavita ny zavatra rehetra ary zao ny lazainy aoka mba adio fo de hoeniko ny fitarainanao araka ny tenin'i Jesosy eo Matio toko 5:5 sambatra izay madio am-po fa izy no ahita n'Andriamanitra ary ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 1 Romanina toko 9 hoe miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka omeny antsika koa de aoka samy atoky azy isika fa zany no sitraka Andriamanitra amintsika mba ho anisan'ny olona iova fo ianao androany ka natona ny lanitra ratra zay amen. Teny aloha faravitavitra ny olika ny teatratra Andriamanitro oh mamindra fuamiko
situmpu nila zizani anatuanau pivavaka ti ananda tena faieti vizainu sitakanda manita En ce dimanche, 21e dimanche après la Trinité, notre texte de sermon se trouve en Luc chapitre 18, versets 1 à 8, au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne le voulut pas. Puis il se dit: bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, elle continuera à venir et finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta: écoutez ce que dit ce mauvais juge, et Dieu ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Dieu notre Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est notre justice. Amen. Chers fidèles, nous avions été édifiés pour être prêts à revêtir l'habit de mariée. Ceci est le vrai objet de texte de ce dernier dimanche. Nous sommes ainsi appelés et nous étions exhortés que nous devons abandonner le prix de Dieu le Père
ainsi que son invitation qu'il a préparée pour nous au ciel, mais aussi le mépris de ces missionnaires qui exigent de nous des résultats. De notre vie terrestre, il faut choisir de porter l'habit d'être un enfant du Père sur la terre jusqu'à la mort. Et après, Dieu le Père nous donnera le vêtement de noces à notre mort, afin que nous puissions entrer au ciel. Durant notre vie, nous serons soumis à un combat spirituel et sont appelés dans toutes ces paroles lues et prêchées à s'accrocher à tout ce qu'il lui a été donné. En même temps, nous demanderons sa communion avec lui, à lui par la prière quotidienne pour nous protéger de toutes les tentations. Mais bien que les tentations soient fortes et nombreuses, sachez, frères, qu'il est le Tout-Puissant et il est l'Éternel. Tout-Puissant, cela veut dire que notre protection contre les attaques du tentateur, qui est le diable, est vraiment sûre et apte de nous protéger. Et aussi éternel, Dieu va nous donner la vie éternelle parce qu'il est le Dieu. Par conséquent, acceptons les invitations du Saint-Esprit, non seulement qu'il nous est un guide, mais aussi il nous donne le pouvoir de devenir le Fils de Dieu. Et avec ce pouvoir, nous allons garder ce que Dieu nous a donné par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Entre autres, le pardon. Dieu nous offre son pardon, c'est-à-dire ce pardon nous est offert pour être réconciliés par le sang de Jésus avec Dieu. Nous avons la paix. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons garder ce pardon afin de ne plus pécher. Alors ne disons plus que le diable est fort dans sa tentation. Non, frères, résistez à cette faiblesse avec cette puissance qui nous est donnée. Car il ne nous est pas donné un esprit faible. Et aussi, nous sommes établis dans la foi. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 9, et aussi l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître, chapitre 1, verset 7. Il nous a aussi donné la justification, non seulement son pardon. Le Saint-Esprit nous assure également que nous sommes vraiment justifiés par Dieu, parce que nous croyons en la rédemption de Jésus-Christ par son sang. Et finalement, nous avons aussi la vie éternelle. Nous vivons déjà ces prémices de communion avec Dieu ici dans notre vie terrestre. Donc, si nous disons il y a un problème, quel en est le problème? Le problème, c'est les tentations qui sont toujours là. Ils sont forts par rapport à nos faiblesses. Et ils sont beaucoup aussi. Ils ne s'arrêteront pas tant que nous vivrons sur cette terre. Dieu nous offre une solution. Comment? Il nous donne ce Dieu puissant et éternel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous invite tous les jours à la prière, que nous cherchons dans la prière quotidienne la protection de toutes les tentations. Et il nous incite aussi de recevoir ce que nous lui demandons dans la foi et la confiance en sa parole. Et finalement, le but, c'est d'être heureux pour toujours au ciel. Dans notre prière, il faut croire
que Dieu nous protège. C'est en permettant au Saint-Esprit de remplir notre conscience. Il nous exhorte, le Saint-Esprit, par la parole, à travers la parole de Dieu. Comment dit Samuel 1, chapitre 28, « Réfugiez-vous auprès de Jéhovah, un havre de paix, pour ne pas avoir à nous réfugier auprès d'autres humains ou d'autres dieux. » Regardez l'histoire de David, quand il fut poursuivi par Saul et se réfugia au pays de Philistins, sous son roi Akish. Mais Akish le chassa et ne lui permit pas de rester avec lui. C'est la vie d'une personne qui fait confiance aux humains pour se protéger. David voit le mal, et il en est convaincu de la bonté du refuge dans le Seigneur. Donc David nous inspire à expérimenter la bonté de ce refuge en lui, en tant que faiseur de bien, digne de confiance et sans reproche. Psaume chapitre 34, versets 8 à 10. C'est aussi ce que Pierre exhorte les chrétiens directement dans son épître. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 3. Au nom de Jésus-Christ, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Par conséquent, nous devons craindre en tant que ces saints de Jéhovah et ne pas nous en détourner à l'avenir. Seulement l'adoration de lui et notre union et qu'il recherche et qu'il nous demande à la rechercher également. Quoi d'autre qui est requis? Premièrement, nous demandons une délivrance de notre adversaire, comme a fait la veuve dans ce Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Deuxièmement, la veuve a un grand problème. Elle se présente devant un mauvais juge qui a refusé de répondre immédiatement à sa demande. Troisièmement, quel est le problème à nous-mêmes? Jésus nous répond. Nous avons un problème de croire en disant « Je ne veux pas croire sans voir là un signe selon l'Évangile ». Jean chapitre 4, versets 46-53. Chers amis, nous devons croire en lui comme le Dieu qui sait ce qui doit être fait pour nous-mêmes si nos prières ne sont pas encore exaucées. Si les Juifs, en temps de la résurrection de Lazare, qui sont venus vers Marie et Marthe et avaient vu les choses que Jésus avait faites, ces Juifs ne croyaient pas, bien qu'il ait ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est le problème des incrédules. Mais nous, écoutons l'œuvre du Saint-Esprit de ne pas nous quitter, comme le psaume chapitre 51, verset 11 nous dit, « Ne me rejette pas loin de ta présence et ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Cet Esprit Saint est précieux dans notre vie qui consiste au combat de la foi, car il nous unit à Dieu. N'est-ce pas être proche de Dieu, ce qui nous rend bon, même si nous trébuchons quand nous voyons le mal prospérer. Psaume chapitre
73, versets 2 et 28. Et aussi, même si le figuier ne fleurira pas, il n'aura pas non plus de fruits dans la vigne, et il n'aura pas de troupeau dans les stalles, comment dit Habakkuk, chapitre 3, verset 17. Chers fidèles, l'Esprit de Dieu veut habiter et demeurer en nous. Et quand il demeure en nous, il travaillera sûrement à créer en nous la foi, afin que nous puissions surmonter notre séparation d'avec lui. Que nous demandons par la foi de Dieu le Père et au nom de Jésus, le médiateur. Ainsi, nous aurons vraiment la bonne réponse. Soyez assurés que notre Dieu est très fiable. Il nous aime vraiment. Il aime ceux qui se confient en lui. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Béni est l'homme qui se confie en lui. Ayez une confiance totale en lui. Décidez de lutter contre le scepticisme diabolique. Le Saint-Esprit nous donne également la capacité d'honorer et de craindre Jéhovah selon sa volonté. Car ceux qui craignent vraiment Jéhovah l'aiment, et ceux qui l'aiment lui obéiront. Ceux-là ne manqueront pas de bonnes choses terrestres ou spirituelles. C'est notre base aussi de notre espérance de salut. Donc, profitez le conseil de notre Saint-Esprit, comme la veuve en fait, même s'il n'est pas un membre de la famille des justes, mais vous êtes vraiment un véritable enfant de Dieu. Cette veuve est loin du juge, mais vous êtes proche du Père, le vrai Père. Jean chapitre 17, verset 25. Il vous a choisi comme sa possession et son amour. Jésus et le Saint-Esprit nous conduisent à être fidèles, même si la réponse de notre prière prend du temps. Il est sûr de nous répondre. Cette veuve n'avait pas d'amis pour plaidoyer pour elle, mais nous avons l'Esprit Saint qui intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être repoussés. Romains chapitre 8, verset 26. Nous avons des encouragements parce que nos prières n'offensent pas notre Dieu de jour comme de nuit, tout comme le juge impie n'offense personne. Combien faisons-nous confiance à Dieu? Comment le cherchons-nous? Soyez convaincus que de rechercher Jéhovah et soyez convaincus à continuer à le craindre et n'oubliez pas car sa promesse est sûre et vous serez satisfaits. Amen. Raisum fitahin fahasoavana Jesosy Kristy hitombotsika ny fitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina aminareo rehetra ny hatramin'izao mpamandrakizay. Amen. Raina be fitia avisa ilazava-tso ato amena miainoana aina tsy miova mijerehana zanakaniko mifanaverina manikiana rainay be fiantra menatiza diamba mifona e mimasona
antrana raina be arena panomeniso izay mantrame taraina hoe manomezana rainay be fitia ndeto iza avy mba hitondra satrahoana aza lavina. O aminareo amieny tombo ary amin'ny fanahina itay anareo aneny tombo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tombo ka iantra anareo anandratra ny tavany aminareo aneny tombo ka anome anareo fiadanana. Amen. 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 Aoka hivavaka farany isika rehetra. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa zahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio zahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro izay amin'ny fitondran-tena masina, ary ny teninao aneny hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Irubini panai kufadua buddhiza Kirachani pamuji Pudumi Siyamama Nirani Jesus Sinu Tena Vutu Kasambatau sitetikawampu. Sotra indrindra Jesosy raha ianao miasa tsy mba takatry ny sainao, miasa anao amin'ny alalan'ny fitorite fa ny fanahinao masina no manazara sy mitaona amin'ny olona mba hanatonany anao fa izay miemotra indrindra ny malay mivavaka sy ny hoe mandeha ampiangonana ihany fa ny fiarahana aminao trano ao ampiasany indrindra any andafy ihany ary eto Madagasikara koa maro ny mahafianao miasana hevitra Jesosy iverenany masina mianaranao manatana izany ary mba ho resy lahatra koa ny jebolesa fahitana fahatsarahanao fiarovana anay. Amen.